no ilay mpiandro tsara. Ny fanahy mason'Andriamanitra ny ampiona-tsika amin'izany mpiandro tsara, mpiandry antsika izany. Amen. Petrakisika. Nambara teto fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tena mahay mampianatra, pedagogue isika. Ary ao anatin'izany atao hoe pedagogia zany, avy amin'ny pedia sy ny Gauguin, dia ao anatin'izany dia pedia ilazana ny zaza. Zaza izay tarina, izay tantanina, ary zaza izay toroina. Eo anatrehan'Andriamanitra ray isika dia zanaka, ary zanaka izay nofidina olony sombry fiandrany. Izany lazany Salamo 100 azy. Olon'Andriamanitra isika sady ondry fiandrany. Ary natakatra zany tsara Davida, natonga azy anoratra ny Salamo 120. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahy. Fa ny fanontaniana dia ity: fantatsika tsara ve zany mpiandry zany? Ary move tena ondry manaiky ho andrasan'izany mpiandry zany isika. Andriamanitra dia mifidy ny antso olona ho isan'ny firenena. Ary zany olona nantsoina isan'ny firenena zany dia navandy. Raha nantsony Abraham izy dia zany natao miala amin'ny taninao, miala amin'ny tranon'ny rainao, ary mandehana amin'ny tany izay ho atoroko anao. Zany ny fiantsoan'Andriamanitra. Ary zany fiantsoana zany dia antsoina amin'ny teny hoe fanamasinana, fanavahana. Tsy tiantsika amin'izao fotoana izao zany hoe manavakavaka. Fa ny fanavahan'Andriamanitra dia ny fanavahan'ny fitiavana. Nahoana? Tsy hoe te hampitokana antsika fotsiny izy, fa satria manana planina izy, satria manana fikasana tsara izy. Ary zany planina sy fikasana tsara izany, ny fomba an'Andriamanitra, ary azo lazaina hoe zany ny filazantsara. Ino ny filazantsara? Andriamanitra dia te hanokana azy ho anao sy ianao ondriny, ondry fiandrany, ondry tandrena. Dia ahoana nge nataon'izany mpiandry zany? Hitatsika zany raha mamaky ireo texte telo ireny isika. Voalohany, io mpiandry io hatrany amin'ny testamenta taloha zany, hatraty amin'ny testamenta vaovao, satria tsy nlatonina fotsiny Jehova ho mpiandry n'Israely, fa Jesosy Kristy mihitsy ny teny ao amin'ny Jaona 10. Ahoana izy? Zaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Zany ny fanambarana voalohany ny amin'ity mpiandry tsara ity. Tena mpiandry tia ny ondriny izy, ka manolotra ny ainy mba tsy ho faty ny ondry. Alevo sary an-tsainany zany e. Za zany le mpiandry, misy ondry eo, avy ny fahavalo, tonga androbaka ny ondry. Ny fanontaniako devant le danger, iza ny vonjeko, sasany ondriko. Raha tiako ny tenako, raha ty tena, za aloha ny vonjekoko. Tsy zany?
ary lazaiko anareo fa rahasanatonyzany misy ina motizy terorista mitranga eo mitsoka mamonjy varavarana ataotsika zay ny reflexatsika ko mamonjy ny tena loko ahoana mony amonjenao azo izy le mpisaina lalitsaina be ahoana mony amonjeko azy nefa raha izano ny faty valao no vonjeko neko dia amin'izay mamonjy azy rehefa avy eo zany ny lozika amin'ny olombelona fa ny lozika an'Andriamanitra hafa aleony maty toy izay nondro ny faty io le mpiandro tsara tompoko mpiandro tena tia atsika tianao tia azy ka aleony maty toy izay isika maty dia natolony ny aina taon'ny Adama maty ny olona rehetra no ny fahotana fa taon'i Jesosy Kristy kosa velona ny olona izay rehetra manatona azy satria ny vojery tamin'ny fahafatesa tian'Andriamanitra ianao tian'le mpiandro ianao fa ny fanontaniana dia izao manaiky ve aho handray azy ho tena mpiandro ny fiainako so kosa ary aho mbala mitady mpiandry azy ary zay mampiavaka ny ondry amin'ny osy avy ny ondry dia fidèle amin'ny toerana izay ametrahany tompony azy manaraka ny tompony dia eo izy ary zany ny ondry dia miaraka amin'ny mpiandry azy mandrakariva fa ny osy kosa dia mandehny atsefatsefaky ny aram-bato eny izy mitsindroka atsy mitsindroka roa zany mitoetra ny osy zany hoe pitsipitsiko zay mahafalifaly azy ihany no alaina zany hoe bakony ny fitiavan-tena ary ny osy miandry tena izy miandry ny tena izy misokipe ny tena izy ihany no miantso tena efa nitoriny mpanopon'Andriamanitra tsy elakory zany hoe tandremange sao dia miandry tena fa manana mpiandro zasy ianao fa manaiky andrasany ve sa hoe andraso ihany amin'ity Jesosy fa amin'ity alao mba izah ihany na hitsy miandry any dia misy mandeha amin'izah ahoana nge ny assurenao avinao loto raha izao mahazo grolo amin'ny loto vita ny fiainana rehetra zany nge nazo le mpanakarena tantarainao amin'ny filazantsara nahavory be dehibe dia ozy efa nahavory arenao amin'ny andro maro ianao inona reny lazaiko amin'ny fanahiko fanahiko mitsara mihinana misy po fa manana arena be aminao ano maro dia hoanao ny tompo ry ada anio ny osorona aminao ny ainao ho aniza zay noarinao zany no anjaran'ny osy ilay mitandrina ny tenany ka mandeha araky ny eritreriny mandeha araky ny foly mandeha araky ny fisainany izao tontolo izao mandeha araka ny fisainany mpiandry hafa fa tsy manaiky le mpiandry tsara ka ity mpiandry tsara ity dia mamonjy ary zany ilay mpiandry tsara ho antsika mamonjy ary zao ihany ny fikasana ho antsika fiainana be dehibe fiainana be dehibe nomen'Andriamanitra atsika ary ao amin'ny zanany zany anambaran'ny soratra masinazy ary Jesosy ihany no teny zaho avy mba hanana ny fiainana dia fiainana be dia be ahoana ary nanatanterana zany ity mpiandry ity tsy manolotra miainy amonjy ny ondry ny fotsiny fa mitarika ny ondry mamana azy mikarakara azy mitsabo sy manasitrana azy ahoana nylazany azy ao amin'ny Ezekila indro zany any ondrika zany mandinidinika azy na teo mandinika avy amin'iny teo mandinika
mijery hatramin'ny atsipriany zany ny ateo mandinika ka ity mpiandry ty dia milaza mandinidika ny ondriny izy betsaka ny kristianina tsy mijery afa-tsy le grolo ny aiza ny any an-danitra ny any fa ny amin'ny atsipiri ny fiaina inona ny diran'i jesosy amin'izany raha ilazainao inona nataonao an-drano maraina mba nantaninao jesosy inona ny diran'i jesosy amin'izany efa vitako ny any planinako tsy mila mivavaka an'izany inona nao valiko amin'nitsy fa misy an'izao problème ny fifandraisako amin'ny rano ataoko hoe x na y ko tsy manino inona ny diran'i jesosy zany anay zany aferanay zany ry havana ity mpiandry ity tena mijery ny fiainatsika amin'ny atsipiriany ary te andinidinika atsika izy satria te intervenir amin'ny fiainatsika hatramin'ny atsipiriany matetika isika rehefa tojo aretina rehefa marary mafy tsy vitan'ny aspirinina sy ninona moa ty izy ny paracetamol intsony dia zay am'izay mba eto mavaka zay fa ahoana le atsipiriany moventinao mbavaka maro napetraka ao amin'ilay mpiandry tsara ave ny atsipirian'ny fiainanao sa ny grolo ihany napetraka ao ka tsy mpiandry tsara izy zany sy le mpiandry ambarany baiboly zany ka ianao nge nomena sainy nomena zany daoly nataontsika andriamanitra dia nanana saina tsara atsika fa saina izao tsika manana sain-kafa te hiandro ny tenatsika isika eo ny intelligenceko miambonay ny trakefako miambonay ny fahendren'izao tontolo izao a nolovako tamin'ny ny rehetrarehetra miaro zany tsika ity mpiandry tsara ty tsy zany ity mpiandry tsara ty mandinidinika ny ondro maro izy izy ary mamonjy azy any amin'izay rehetra elezany amin'ny andro mandraona sy maizipito ny fiainatsika eo nge ka fiain'andro mandraona sy maizipito mipiripiry io aiziny io ny tonga ao anatin'ny journée ity olana ity problème ity manahirana ity etsetretsetra fa impiry izany mba mivavaka mipiry any mba mametraka hoe ry mpiandry tsara ity ny problèmeko fa izany ny sikany indrindra ninona manjoanao dia te hity fa misiainanao io mpiandry tsara io ny vero tadiaviko izy ny voaroka ampidiko ny folaka maharo ny malemy no atanjara ary ny matavy sy ny matanjaka kosa zay tadira leo manana suffisance mihevitra fa tsy mila intsony mpiandry dia ariako ary andrasako ny fotoana fitsara fa ity mpiandry tsara ty te hijery ny atsipirian'ny fiaina ary tiany miafiainana be debe dia hoy izy hoe entoko any amin'ny tany sy andrasako eny amin'ny tendrombohitra Israely izy dia any andohasandrika misy rano tsy mijononoka tsara sady madio eny amin'ny tsara honenana eran'ny tany mitondrako azy any amin'ny tany tsara fiandrasana ny andrasako azy atonga azy andry fehizay tsy mba maniry an'izany velo sa hoe alao zay ihany mitady an'le tany zany ny ataony miosy laissez-moi me débrouiller je suis assez adulte mana fotoana nge zany teny lazaiko anareo zany fa zany ny adin'Andriamanitra tamin'ny Israely ary zany nahatonga ny Israely baba satria nitoky tamin'ny zavatra hafa izy fa tsy Andriamanitra ireny ity mpiandry tsara ity mpiandry tsara ity te hikarakaratra amin'ny atsipiriany efa voaisangena ny volondohanao ary izy ho an'ny sola ny volombava ndray voaisa zava-dehibe zany Andriamanitra te hijery hatramin'ny atsipiriany madinika indrindra zany nefa tsika manana regard hafa manahoana ny fifandraisako amin'le mpiandry
moa le tena mpiandro tsara miandry fahatelo sady faraky ity mpiandro tsara ity lazaiko pédagogue mampianatry hitanareo moa mpiandro io fa izy mandeha anoloana nandray izy mitondra zanak'ondry kely anankiray manaraka orina dolo nondro rehetra ny ondry adala ihany mivily amin'ny akavanana sy ny amin'ny akavia reny ny ateo ondry mania fa manaraka azy ny efim-panahany zany dia ity ny ondrin'ny Kristy dia manahaka azy manaraka azy mitafy ny toetra manaraka ny fombany manana ny saingy ary zany ny iratsika vandray iraina fotsiny lizy aoka ny saiko sy ny sainao zay sy ny foko sy ny fonao aitsika iny aoka ny foko sy ny fonao ahoana toy iara ny tempo tena iray ary ny saiko sy ny sainao iray safidy mandraka zay fa indraindrange zany kia ira fotsiny ira fotsiny zany tiako izy tiako ianao izy le mpiro zay voananary mivadiny dia mbolo zany aminy ireny tiako ianao nefa mivadiny voanany ka zay le ira oziko zay le ka tsy ira ka manahaka ny toetra maka ny fomba ary zany mahatonga ny soratra masina iteny aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala Jesosy Kristy rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao dia nilaza hoe mifankatiava tahaka ny mitiavako anareo ao amin'izao natoko fahatelo ambin'ny folo izy raha nanasa ny tombony mpianatra dia hoy izy hoe fampianarana nomeko anareo mba hanaovanareo toy izany koa manahaka ny Kristy ny ondry ny marina manahaka ny mpiandry ondry fa ny osy manahaka kely maka fombafomba rehefa aty izy ondry be izy rehefa aty izy ohatra amin'ny ambody ary misy zany misy olona tena miankina amin'ny rehefa voy izy tena zany tena olona miankina amin'ny Jesosy rehefa avy eo amin'izay izy dia mamely ny ambany zany no ataony ary zany ny fitsarana entin'i Jesosy araka ny Mateo 5:20 isika rehetra io ange ka mpiandry ondry daholo fa ahoana satria raha tiany tompo isika araka ny lazainy tamin'ny Petera dia miandry ny ondry kely ka ahoana ny fiandrasantsika ny ondry kely ny Jesosy ny ondry kely no iato ny zavatra mahagaga indrindra ao amin'ny fiainana dia izao ho amin'izay manan-tsaina misy manan-tsaina no ianao ary misy kosa kely fahalalana no ianao foana ary zany foana raha mihevitra ianao fa tsy manana dia tady fa mbola misy tsy mananao no ianao noho izany ianao manana ho an'in'le tsy manana io ka inona nataonao ho an'le tsy manana no ianao ary eto Jesosy dia maka ny exemple amin'izany mba tsy azo onontsika mialabala misy ny tsy mahalala kokoa an'Andriamanitra no ianao efa mba nitorianao taminy ve za tsy mahay mitoriteny tsy toriteny inge no saina ataonao mampafantatra ny Jesosy amin'izay mbola tsy mahalala no ianao mbola misy foana manana zay ianarana na mitoem-panaraka an'Andriamanitra no ianao naseonao ve zany mba ho fianarana asa hoe any dekona sy ny mpiandry ary ny paster zany ary tahaka zany misy foana ny olona mihina fanampiana mihoatra no ianao ka zara inge ndraindray rehefa ny olona rehefa tenenina ndraindray mba misy mitaraina aminy hoe za sahirana zara mbola sahirana nombe dikan'izay mangina aza toiza tsisy lalao amitsy lesma tranquille zara mbola sahirana no ianao zay tsy nataonao tamin'ny anankiray tamin'ny reny no tsy nataonao taminy koa
osy ianao fa tsy ondry. Ondrin'Andriamanitra isika, ondrin' Jesosy isika. Ary raha ondrin' Jesosy isika dia tiany hanaraka azy, hianatra ho aminy, anana ny toetra. Ary zany toetra izany dia toetra n'ilay nanolotra hatramin'ny aingy ho an'ny sakaizany. Za mbola velona, ianao mbola velona, mbola tsy nanolotra ny aiko, mbola tsy nanolotra ny aina ho an'ny sakaizanao ianao, satria mbola manana omena. Isan'andro ianao tia ny tompo mena. Jesosy angeky tsy tany amin'ny ainany voalohany, fa taiza akaiky krismasy tsika zao, tsy tonga teo amin'ny azo fijaliana izy raha tsy nidina aloha ny lozany lapa. Zany ny pahavoalohany manolotra ny aina. Efa taony Jesosy dia efa nanolotra ny aina. Rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao izy dia nitory ny filazantsara. Zany ny pahafaharoa eo amin'ny fanolorana ny aina. Rehefa nitory ny filazantsara izy dia nanasitrana ny marary. Nanino moty izy? Nanampy tamin'ireo izay nanana besoin rehetra. Nona ny vahoaka no fahanana. Zany izy. Zany ny pahafahatelo ho amin'ny fanolorana ny aina. Avy eo izy dia nitondra ny mahafindrina, nampijaliana, fahadilanova, verenijerena indray. Verenijerena indray. Lay film Mel Gibson mitantara ny fijalian'i Kristy. Hitanareo ahoana zany. Io fijaliana io mikaikaika teo no ny amiko zany tokony hijato ny toerana. Zany ny pahafaefatra ho amin'ny fanolorana ny aina. Ary nompo teo amin'ny azo fijaliana izy. Isika rehetra koa asainy hatramin'ny manolotra ny aina, fa tsy avy hatrany dia ny manolotra ny aina, manomboka any amin'izany ny fanetretena, ny voalohany, ny fanolora-tena, ny fijoroana vavolombelona, ny filazantsara, ny fiahina ny hafa sy ny fiainana atao hoe firalahiana kristiana. Ary manaiky hiaritra azy noho ny filazantsara, miaritra zava-mafy mba hahatonga ny hafa andraikio sa fiadanana sy faloto. Izaho sy ianao antsoina mpiandry izay manaraka ny Kristy. Fantatrao ve ny mpiandry anao? Raha fantatrao ny mpiandry anao dia ataovy tahaka ny ataony koa. Manaova tahaka ny nataony koa. Ary ny fomba azontsika manao ny tahaka ny nataony, miaino ny teniny ary manana azy eo. Ary raha miray amiko ianareo mitoetra ao anatinareo ny teniko ny tompo dia ahoana? Angatao izay tianareo nahino. Ary zany ny tena mivavaka. Zaho mpiandry tsara ho ny tompo. Ary mamaly zany Davida hoe Jehova ny mpiandry ahy. Isika manana mpiandry. Andeha hifikitra amin'ilay mpiandry e. Andeha hanaraka an'ilay mpiandry e. Andao petraka amin'ilay mpiandry avokoa ny fiainana manontolo hatramin'ny atsipiriany indrindra. Ary andeha hanaraka ny Kristy. Andeha hanaraka ny Kristy. Andeha ho vavolombelon'ny Kristy. Ka rehefa tonga ny fotoana dia mba ho tsenainy tompo amin'izany ene isika. Ka ilazany hoe avia. Avia ianareo izay nitahiny ny raiko. Natoko tamin'ny kely ianareo ho tendreko ho mpanapaka ny be. Avia ianareo izay nitahiny ny raiko. Mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy maso. Mba hanokatra ny fonareo sy hanadio ny fonareo, andraisanareo an'i Jesosy Kristy ka hahatonga anareo tena fanasina sy fahazavana. Dia olona izay manaiky ho andrasany sy karakarain'ny tompo. Olona izay manakina amin'ny famonjena azy isan'andro hatramin'ny atsipiriany amin'ilay fanandraisan'ny fahafatesana. Ary olona manaiky joro vavolombelona. Ka ankalazana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny teniny, eo amin'ny fisainy ary eo amin'ny asany. Matoky ilay ny antso anao ary te handray anao amin'ny voninahitra izy. Matoky azy ary manara azy fataony tanteraka.
amen.